Raha nefa nambarantsika teny am-piandohana moa dia tsy iza fa i Général Ramakavelo Désiré izay ministra ny fiarovam-pirenena teo aloha mpahay tantara ary mpanabe ihany koa no vahintsika ato anatin'ny fandarana hadiefitra ato anatin'ny fampahalalam-baovao amin'izao fotoana izao. Mety hoe fomba zany anomoana indray izay feon'ny vahoaka izay mba ohatran'ny hoe iadian-zareo amin'izay mety hoe tsy rariny misy eo amin'ny fiarahamonina, mety hoe tsy rariny misy eto amin'ny firenena. Dia ny vahaolana tompo dia hitantsika anohana ariva Fiaraha-monim-pirenena satria izao io Fiaraha-monim-pirenena io manerana ny Madagasikara ny vahoaka ny tiako lazaina amin'izany ka raha ohatra ka jereo fotsiny anke raha ny volameny ataontsika fotsiny eny tompoko tsy teny efa tsy any manantsara efa 5 taona lasa naniko an'izany hoe misy 7 arivo mpitanjaka volamena mananjara fotsiny ary dia rehefa nataony fanadihadiana dia mahazo 1 grama isan'andro fa mbola aizany any ataontsika hoe ny any fivarotanana mbola aizany any andavakoera mbola aizany nydretrarehetra dia iny lalina maka ny tsoro mandidina dia milaza aminao fa raha io volamenatsika io zay lasa ny any Dobay lasa ny any velany no miditra amin'io banque centrale io tompoko miakatra ho azy ny sandam-bola malagasy raha vao miakatra ny sandam-bola malagasy miakatra ny fahampiainan'ny malagasy ny fahefa-mividy miakatra ny fahefa-mividy ny dikan'izany misy famoronana asa rehefa misy ny famoronana asa tsy vonona ny angalatra namakitra antony tonga dia miaina ho azy le tsy misy ny fandriam-pahalemana zavatra ny vahaolana ny misy zany hoe mbola tsy tonga say zay ny teny isorako ny avako ato ny Fiaraha-monim-pirenena iza no hery atotra ny vahoaka tsy misy eto ambonin'ny tany tompoko mahatotra herim-bahoaka raha vao mitambatra ny vahoaka ary ny afaka mampitambatra ny vahoaka dia ny Fiaraha-monim-pirenena ary rehefa mijoro tsy azo ny mpanao politika saviana tsony tsy azo ny mpanao ampimamba atao inona tsony dikan'izany mijorotsika Fiaraha-monim-pirenena